Alleloia. Ho an' Jesosy ny atongavanao eto. Ho an' Jesosy irery ihany ny atongavanao eto fa tsy ho ana olona, tsy ho ana tokon'olona, fa ho an' Jesosy. Raha tonga eto anao androany dia tsy kisendrasendra natongavanao, fa Jesosy nefa nisarika anao natongavanao eto amin'ity toerana ity. Ka ho man tsara ny foa mampanahinao. Aoka hifantoka ianao ao anatin'ny ora vitsivitsy minitra maromaro izay omen Jesosy aza velisy zavatra ny elikelina anao. Fa aprimo tsara ny telefônina raha tsy ao anatin'iny ny baiboly dia ataovy ataovy mode silence, mode silencieux dia aoka hifantoka ny tsirairay avy eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Filazantsara herin'Andriamanitra. Zay mitory eto amin'ity toerana ity androany dia tsy ny tenanay no torianay. Ary izay dia tsinotsinona. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa mitory ianareo ary vitanareo izay zavatra napanirahana anareo dia hoy Jesosy hoe lazao hoe mpanompo tsy mahasoa nareo fa izay tokony efa natao ihany no natao. Ary dia mpanompo tsy mahasoa izay ihany voninahitra dia ho an' Jesosy irery ihany. Nomena ny teny izay nomeny Jesosy anay raha nitondra fanafahana anao zany voninahitra ho an' Jesosy. Raha nitondra fanasitrananao anao zany voninahitra ho an' Jesosy. Raha nanokatra ny masonao zany nanome fiainanao anao voninahitra ho an' Jesosy. Fa mahatoky izy ilay ny teny hoe tsy hiverina maina aminy ny teniny raha tsy efa mahatanteraka izay nampanirahany. Dia efa naniraka ny teniny izy hatramin'izay. Tsy izay rery no mitondra ny tenin'Andriamanitra fa marobe no mitondra ny tenin'Andriamanitra ary tompo mahalala ny azy. Fa izay dia anisan'ny nampitondray ny tompo an'izany ary ambarana etona ihany hoe tsinitsiny tsy izay ny lafatra, tsy izay ny tsara, tsy izay ny fanaperana fa hoy tenin'Andriamanitra hoe ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra mpamenatra ny endry ary ny atao hoe izay atao tsinitsinina ny fidin'Andriamanitra anambarana ny fahatsarana ary magaga ny fitantanan'ny tompo magaga ny fitondran'ny tompo mbola resantsika eo zany hoe fifidianan'ny tompo zany raha sitrapony fa ny zavatra tena tiana lazaina amintsika dia Jesosy ny tianay ho hitanareo. Jesosy ny tianay ho voarainareo. Izy le tena izy, zay le hira teo hoe izy le izy. Fa amin'izao fotoana izao mantsy be da be ny milaza hoe Jesosy marina sa diso. Ary rehefa miteny hoe Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy izay rehetra milaza Jesosy dia avy amin'ny Jesosy marina sa diso. Raisy kely tenin'Andriamanitra raha nitondra baiboly ianao ao amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa Korintianina faharoa toko faha 1:10 andininy fahatelo. Korintianina faharoa toko faha 13:10 andininy fahatelo. Korintianina faharoa toko faha 1:10 andininy fahatelo. Dia izao no voasoratra ao. Fa matahotra aho fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahintsiam-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka ny namitahan'ny menarana any Eva tamin'ny fiendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa. Ino tsara izay teny izay? Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay tsara ny andeferanareo amin'izany. Hatreo fotsiny aloha. I Paoly no mitory teny eto amponina amin'ny mpino tao Korinto. Dia hozy izy hoe raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa, misy Jesosy hafa zany. Raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa. Misy hafa miveriny intelo aho. Jesosy hafa. Dina koa le anankiray. Filazantsara hafa. Dina koa le anankiray. Fanahy hafa. Izay manatsofana hoe ty miaino aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Filazantsara hafa, Jesosy hafa, fanahy hafa. Tsy zany no miteny an'izany. Ny apôstôly Paoly no miteny an'izany. Ary tany amin'ny taona fa 80 tany hoany nandroatana an'ity Korintianina ity tamin'izany dia efa nisy Jesosy hafa.
Tamin'izany dia efa nisy filazantsara hafa. Tamin'izany dia efa nisy fanahy hafa. Maika avo fa tsy amin'izao novambra 2020 izao vao maika misy ny Jesosy hafa, vao maika misy ny filazantsara hafa, vao maika misy ny fanahy hafa. Ka ato amin'izao vaninandro iainantsika izao dia izao ilay fotoana ny fifangaroarona. Feno ny fiangonana rehefa alahady, feno ny fiangonana rehefa sabotsy, feno ny fiangonana rehefa fotoana andavanandro, feno ny ato amin'ny Shoprite Analakely rehefa Shoprite Analakely rehefa sabotsy. Fa misy Jesosy koa lazainao. Zay ambaranay aminao rehetrarehetra eto dia amarino atao anatin'ity baiboly ity rehefa avy eo. Fa tsy miala ato zay. Tsy miala amin'izay ato zay fa zay voasoratra ato no ambaranay ary zay nasain'ny tompo ambaranay no ambaranay aminao hitondra fiainana ho anao. Halleloja. Fa zao vaninandro iainantsika zao dia vaninandro sarotra. Satria zao ilay antsoina amin'ny teny frantsay vaninandro ny confusion totale, fifangaroarona tanteraka. Tsy fantatra intsony hoe inona ny marina, inona ny diso. Fa ny marina lasa diso, ny diso lasa marina, ny tsara lasa ratsy, ny ratsy lasa tsara. Tompo vonjeo zay, ho any amin'izy zamoa zay. Raha tsy manana ny fanahy masina avy amin'ny Jesosy Kristy isika, tsy hay hanavaka ny tsara sy ny ratsy, tsy hay hanavaka ny marina sy ny diso, tsy hay hanavaka ny avy amin'ny tompo sy ny tsy avy aminy. Fa Jesosy dia nilaza marimarina mihitsy hoe mitandrema amin'ny ambodi izay tonga eo aminareo. Fa io rehefa tonga eo tahaka ny ambodi tsy hitanao ambodi miariary, marina sa diso. Fa rehefa tonga eo io dia ohatra ny ondry ihany. Tsy zay? Rehefa tonga eo dia ohatra ny ondry ihany. Dia ahoana ny hamantarana azy zany? Ny vony ny hamantarana azy. Ny vony ny hamantarana azy. Fa zay ny tena tiana apetraka amintsika raha namory antsika amin'izao fotoana izao hoe tsy zay rehetra heninao hoe Jesosy dia avy amin'ny Jesosy zay rehetra heninao hoe sitrana dia avy amin'ny Jesosy zay rehetra heninao hoe mirakla dia avy amin'ny Jesosy tandrembo. Fa ny devoly koa mahay manao mirakla. Ny devoly koa mahay manao mirakla. Tsy hitanao ny fiainana tany Egypta rehefa noirahan'Andriamanitry Mosesy amoaka ny zanak'Israely tao Egypta. Fa zay zavatra nataony Mosesy dia an'le maky koa nanao azy. Tsy zay? Rehefa natsipy le tehana nivadika bibilava dia ahoana? Natsipony koa le anazy dia nivadika bibilava. Dia zay mirakla natao Mosesy teo haingo koa nanao azy. Fa nisy avy eo tsy vita intsony le izy. Avy eo izy niaiky any hoe tena tsy hainy intsony ity fa tena tanan'Andriamanitra manao an'io. Andriamanitra mahay manamarina ny anazy foana. Ary Andriamanitra mahay miaro ny anazy. Fa zay fotsiny lazaina amintsika hoe tsy zay mirakla rehetra dia avy amin'ny Jesosy. Tsy zay sitrana rehetra dia avy amin'ny Jesosy. Tsy zay fahagagana rehetra dia avy amin'ny Jesosy. Tsy zay Jesosy rehetra dia avy amin'ny Jesosy. Tsy zay fanahy rehetra dia avy amin'ny Jesosy. Toizantsika le Korintianina faharoa teo. Aty ambany aty. Andininy fa folo. Raha ato anatiko koa ny fahamarinan'i Kristy dia tsisy afoana izany reharehako izany any amin'ny tany Akaia. Nahoana? Satria tsy tiako vai anareo, Andriamanitra ho mahalala. Fa zay ataoko no mbola ataoko ihany, mba hampitsaharako ny fahamelezan'izay mitady amely, mba ho hita fa tahaka anay ihany izy amin'ny amin'izay reharehany. Dia mitohy ilay tenin'Andriamanitra. Fa apôstôly sandoka izy ireny. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka ka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Amen. Inona hoe? Fa apôstôly sandoka izy ireny. Dia inona toy? Mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Iza no miteny an'io? Paul no miteny an'io. Aiza no misy an'io? Ato amin'ny baiboly misy an'io, ao amin'ny Korintianina misy an'io. Apetrako tsara zany zavatra lazaiko aminao hoe ato anatin'ny baiboly. Tsy tantely ratsimba no miteny an'io. Fa tantely ratsimba mamaky an'ilay voasoratra ato anatin'ny baiboly. Hitanao zay miteniteny foana izany, maherihery fiteny izany, masitsika izany, fa i Paul no teny azay. Ozy Paul hoe mpaminany apôstôly sandoka, mpiasa mamitaka,
mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôliny Kristy. Misy zany a ny fo. Ohatrany hoe misy ny vola santoka dia misy koa ny mpaminany santoka, misy koa ny apôstôly santoka, misy koa ny Kristy santoka. Dia mampiomana antsika ny Tompo, mampiomana antsika Jesosy, te anana olona tena mahafantatra azy Jesosy, te anana tena olona mahay miaino, mahafantatra ny feon'i Jesosy mba tsy ho voafitaka. Fa be da be ny olona mijaly, be da be ny olona norobana, be da be ny olona nyratraina, be da be ny olona nararotina, ny vonoana. Tamin'ny alalan'inona? Tamin'ny alalan'ity baiboly ty ihany. Ty daholo ihany neny ampiasaina e. Satana rehefa fanihatra tamin'i Jesosy, inona nampiasainy? Tenin'Andriamanitra nampiasainy. Mivarina ozy izy ianao any ambany any a, satria voasoratra izy ny andidiny anjeliny aminao. Tenin'Andriamanitra nampiasainy sa tsy tenin'Andriamanitra? Tenin'Andriamanitra. Ary koa Satana matsy Jesosy, raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, ovay ho tonga mofo a. Io vato io. Satria lazainy hoe manam-pahefana ny teny. Nampiasa ny tenin'Andriamanitra Satana. Ary toy izantsika ilay ato amin'ny Korintianina eo a, fa misy soratra sahala amin'izao koa ao. 5:4, fantatra amin'ny marina dia ny marina nafaka anao tsy ho andevo. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka n'inona? Ho tahaka ny zanaky ny mazava. Averiko ihany. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Mampatahotra zany a. Satana zany tsy hitanao tonga dia hoe misy tandroka. Sao dia ianao mieritreritra iandry, ijery aizy Satana, ka izy ity maka ny endriky ny mazava. Kinona no azo atao zany fa hitady ny mazava ianao, izy koa maka ny endriky ny mazava dia ahoana? Fa zay mihitsy lazainy tena anao hoe mahay maka ny endriky ny mazava ihany koa izy. Hitreretinao hoe tsy tsara kosa rangaha zany fitoriana zany a. Mahafinaritra be kosa rangaha zany louange zany a. Ao mihitsy rangaha Jesosy a. Sitrana daholo rangaha le olona. Délivré daholo le olona. Fa rehefa Jesosy no mijery, izy manakambara. Lazaiko aminao fa anankifito ny fiangonana atao amin'ny Apokalipsy. Fa firy tamin'ny fiangonana fito ny nisy an Jesosy, firy tamin'ny fiangonana fito ny nakasitrahan Jesosy. Firy. Ray, roa, ray sy tapany. Fiangonana roa ihany nahazo fankasitrahana tamin'i Jesosy. Fa ny fiangonana 5, isaky miteny Jesosy dia fa manan-tehin-kely aminao aho, manakambara aminao aho, manakolazaina aminao aho. Dikan'izay ry havako a. Vaninandro sarotra zao, vaninandro henantsika izao a. Fiangonana 5 fa anakiroa ihany. 2/5 zany ny fiangonana nakasitrahan'ny Tompo. Iza no misy ianao? Ao amin'ilay fiangonana inona no misy ianao? Ao amin'ilay fiangonana iza no misy ianao? Fa i Satana dia mahay maka ny endriky ny mazava. Toy izao koa ihany Galatianina 1. Andininy 9. Galatianina 1, andininy 9. Inona indray ny voasoratra ao? Galatianina 1, andininy 9. Gaga. Zay nambaran'i Paoly eto. Gaga aho, raha mifindra fangana toy izao ianareo, hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy, ho amin'ny inona indray ny lazainy? Filazantsara hafa. Epistily hafa indray ity a, ho an'ny fiangonan'i Galatia. Gaga raha nifindra faingana toy izao ianareo, hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory. Fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsaran'i Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa notoriana taminareo, aoka ho voaozina izy. Araka ny voalazana efa iny no lazainay indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voaozina izy. Mahery vaika izany tenin'ny Paoly zany. Mahery vaika izany tenin'ny Paoly zany hoe raha misy mitory filazantsara hafa eo, aoka izy ho voaozina. Hafa
tsy tahaka an'le nitorianay. Raha tsy hivina kely ty Galatiana ty dia ny tao Galatia rehefa nandray ny fitoriana izay nataon'ny Paoly dia nitory ny fahasoavana. Tsy avy amin'ny asa no mahavoavonjy anao, tsy avy amin'ny rakitra be ataonao, tsy avy amin'ny fahafolo-karena izay alohanao, tsy avy amin'ny koralina anao, na mpandray fanasan'ny tompo anao, na mapastera anao, na madiakona anao, na maloholoana anao, na ao anatin'ilay ministera 5 anao no mahavoavonjy anao. Tsia fa fahasoavana namonjena anao avy amin'ny finoana, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Zay ny filazantsara. Tsy misy ezaka avy aminao, tsy misy zavatra nataonao, fa fahasoavana namonjena anao. Ny atao hoe fahasoavana dia zavatra tsy mendrika. Ny atao hoe fahasoavana dia zavatra tsy tokony ho anao. Ny atao hoe fahasoavana dia zavatra tsy sahaza anao, fa nomena anao fotsiny. Tsy sahaza anao io lanitra io, tsy sahaza anao io lanitra io, tsy sahaza anao ny fitiavan'Andriamanitra, tsy sahaza anao ny fitahian'Andriamanitra. Fa zao tiany dia nivonjeny, tiany dia namela heloko izy, tiany dia namindrano fo. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra matsin'ny Paoly rehefa nazo ny fanambarana izy hoe tsisy resaka asa io, tsisy resaka asa fanompony io, tsisy resaka vola io, fa zay manam-bola be mivoavonjy raha resaka vola io, zay miliardera mivoavonjy raha resaka vola io. Fa lazaiko anao fa be da be miliardera tena marary, matahotra, marary fo, tsy mahavita n'ininy satria tsy mahavonjy zany. Fa fahasoavana namonjena tsy miavy amin'ny asa. Zay ny atao toriteny nataon'ny Paoly tao amin'ny fiangonana tao Galatia. Dia nisy avy avany tao ambadika tao mbola nanako tabataba. Zany hoe nanakorotana le filazantsara ny Paoly, nanakorotana le filazantsara nataon'ny Paoly. Dia ny sasany teny hoe tsy voavonjy zato isan-jato zany nareo raha ohatra ka fahasoavana fotsiny, fa aleo nareo foraina ihany. Aleo nareo foraina ihany. Zany hoe mino an Jesosy nareo fa sady forana. Satria famantarana tamin'ny Abrahama sy ny zanak'Israely rehetrarehetra, aliansa tamin'Andriamanitra sy i Abrahama, ny taranaka Abrahama rehetra, zay hoe taranaka voafidy firenena masina, firenena lain'Andriamanitra, dia ny ahafantarana azy dia forana. Dia iny tsy maintsy atao mba atonga le aliansa, dia mahatonga azy ho voavonjy. Fa rehefa tonga ny fahasoavana, rehefa tonga le tenin'Andriamanitra tsisy kilema, dia hoy izy tenin'Andriamanitra hoe tsisy resaka voafora sy tsy voafora tsony io, fa maha-olom-baovao. Dia mbola avy ihany ny tabataba sy nanakorotana filazantsara lazain'ny Paoly. Dia ny teny tao ambadika tao hoe tsy maintsy forana nareo zay nareo vao voavonjy. Tsara ny lazain'ny Paoly, tsara le mino, fa aleo nareo forana ihany. Dia zay ny natonga an'io Galatiana io, zay ny natonga an'io epistily io hoe gagara hiverina amin'ny lalàna indray nareo, gagara hiverina fombafomba indray nareo, gagara hiverina amin'ny lalàna indray anareo. Dia be da be amin'izao fotoana vaninandro enantsika izao mamerinareo aory amin'ny lalàna ary. Tsika nefa efa tsy any amin'ny lalàna tsony. Amen na sa tsy amen. Tsika nefa efa ao amin'ny vaninandro ny fahasoavana. Halleloja. Dikan'izay vao fampidirana kely zay lazaiko amintsika izay hoe misy ny Jesosy hafa, misy ny filazantsara hafa, misy ny Kristy hafa, misy ny fanahy hafa, apôstôly santoka, mpampianatra santoka, maka ny endriky Jesosy. Dia miseho amin'ny endriny marobe zany, miseho amin'ny fombany marobe zany. Ary veriko ihany tiako lazaina amintsika hoe ny voniny hamantarana ny azo araka ny lazaina teo. Averiko apetrako tsara amintsika fa tsy zay rehetra manasitrana dia avy amin'ny Jesosy, tsy zay rehetra manao teny mampitomanika ampabebaka ny olona dia avy amin'ny Jesosy, tsy zay rehetra manao fahagagana dia avy amin'ny Jesosy. Ary tsy ny fahagagana ny idirana ny fanjakan'ny lanitra, tsy ny fanasitranana ny idirana ny fanjakan'ny lanitra. Tsara ny fahagagana satria Jesosy dia nanao fahagagana. Tsy kontra ny fahagagana mihitsy tsy kontra ny mirakla mihitsy fa ny mirakla dia misy ary mbola isy. Ary ny anaran'i Jesosy raha teo dia mirakla. Iza ny anaran'i Jesosy? Miracle, merveilleux. Zany hoe misy ny fahagagana. Fa betsaka ny mpamitaka aty rehefa avy eo dia lasa onanao raha tsy te hanao fahagagana tsony. Fa misy ny fahagagana, fa misy koa ny santoka mpanao fahagagana. Tsy ratsy ny fanasitranana, misy ny fanasitranana. Tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe ny diakapoka taminy no nahazoana fanasitranana. Ary tena tsara ny fanasitranana. Ary Jesosy raha teo dia niteny hoe izao famantarana izao nanarak'izay mino ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Tsy ratsy velively zany fa avy amin'ny Jesosy daholo. Fa sangy misy le mampitabataba, misy le mamitaka anao, ka ianao mety sitrana ianao, fa ny anaranao tsy voasoratra any an-danitra.
Ianao mety voavany olanao, afaka ny trosanao, milamina ny fiainanao, milamina ny ara-bolanao. Nisy mirakla ny tamin'ny fiainanao, fa ny anaranao tsy voasoratra any an-danitra. Misy zany sa tsisy? Misy zany. Natonga ny fanahy masina, ny asa, natonga nay teram-panahy nanao an'ity fitoriana eto Analakely ity. Dia tena napetraka ny tompo tato anatinay mihitsy hoe rehefa mijery ny zavatra misy, rehefa mihaino ny zavatra misy, dia be da be le antsoina hoe kristianina no mijaly. Be da be le kristianina no nampahoriana. Be da be le kristianina no nampijaliana. Ary eo no mahatonga antsika sa hijoro hiteny hoe i Jesosy no ambaranay aminao. So raha nantompo izay mitory an Jesosy pura any amin'izay misy azy ihany, misy eto Madagasikara. Tompo mbola hita sy omba azy. Tsy loazan'izany nefa ny santoka sy ny fitaka rehetra, satria rehefa nanao fanoharana Jesosy ao amin'ny Filazantsara dia niteny izy hoe tao amin'ny tambany anankiray dia teo ny vary dia teo koa ninona. Dia nidedaviny ny mpiasa hoe sorona ny tsiparifary dia ahoana ozy ny tompon'ny tambary. Alao hiaraka eo ihany reo, fa sao dia voalana eo miaraka amin'ny vary. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray izay ijanan'ireo, rehefa tonga izay fotoana izay dia ho avahana amin'izay ny vary sy ny tsiparifary. Noho izany, sao dia ozy ianao mihaino hoe dia lallereo nareo hiten'ny Filazantsara tena izy fa efa voalaza io fa tonga ny vary sy ny tsiparifary. Fa Jesosy nefa miteny hoe mitoriana Filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mandresen-dahatra, mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary tsy maintsy ambary izany. Misy foana ny vary sy ny tsiparifary, efa tenin'Andriamanitra zany, fa ilaina foana no miteny tahaka ny Paoly hoe mpanafatsiny ny Filazantsara. Toizantsika ary, Romanina toko voalohany 2:20. Romanina toko voalohany 2:20. Romanina toko voalohany 2:20. Dia izao indray no voasoratra ao. Romanina toko voalohany 2:20. Fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Halleluja. Fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Eo tsika zany zao. Tsy menatra ny filazantsara, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny atao hoe filazantsara zany raha falazaina teo dia inona? Hery. Ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Hery afaka io filazantsara io. Hery io filazantsara io. Ary mila hery ny olona amin'izao fotoana. Mila hery ianao hanafahana anao. Mila hery ianao hanasitranana anao. Mila hery ianao hiarovana anao. Mila hery ianao hitahina anao. Fa zavatra misy ahoana? Matetika ilay filazantsara dia tsy misy hery. Raha filazantsara misy hery zany, hery zany, dia hitanao fa misy zavatra mitranga eo. Ho famonjena izay rehetra mino. Mila vonjy zany ny olona. Mila vonjy ny olona. Ary io vonjy io tsy isy afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Ary Jesosy ilay tena izy. Jesosy ilay tena izy. Mila vonjy ve ianao? Mila fanafana ve ianao? Mila toky ve ianao? Mila antoka ve ianao? Mila fanantenana tsara no amin'ny ho avy ve ianao? Maimaim-pony zany ao amin'i Jesosy. Gratuit zany ao amin'i Jesosy. Omena maimaim-pony zany ao amin'i Jesosy. Anjaranao ny mino, anjaranao ny mandray. Andriamanitra mijery ny ao am-po, ary hitany tompony ao am-pontsika tsirairay avy. Andriamanitra mamaky ny ao an-tsaina, fantatry ny tompony ao an-tsaintsika tsirairay avy. Andriamanitra mahita ny fiainantsika rehetrarehetra, ary tsisy azo fenina ny fiainantsika ao anatrehan'ny tompo. Ary aza manafy ninina ao anatrehan'ny tompo fa fatany momba anao. Fatany izay ilainao. Fatany izay zavatra mahazo anao. Comprendre anao i Jesosy io, ary vonona mela ny elokao, vonona nafaka anao, vonona nasitrana anao, vonona hikarakara anao.
fa ianao indraindray lasa ny le mpamina ny santoka ny mamaky anao. Maika ho sitrana ianao dia any amin'ny zavatra fitaka any ny alehanao. Maika ho afaka ianao dia any amin'izay zavatra santoka any ny alehanao. Vao maika ianao tsy afaka akory any, vao maika ianao voafatotra. Maika hivahaolana ianao dia tsy maharitra ianao dia lasa any amin'ny lalana tsy izy ianao. Nefa ny maton'ny tompo miteraka hoe mbola ao anatin'ny olana io aloha anao a, hitefeko a sy anamboarako anao, ianao mivily lalana. Izaho mantsy tsy robot, ianao tsy robot, fa ianao manana ny fahaleovantenanao, afaka manao izay ataonao ianao. Taka izany Adama sy Eva rehefa atao amin'ny saha Edena tsy robot a, napetraka Andriamanitra aza kitihany io hazo voan'ny saha io. Dia indray ianao manontany fa maninona ary nasiany an'izany, fa maninona tonga dia nesorony fotsiny io hazo io a, dia tsy nasaina nanao an'izay izy. Andriamanitra manome fahafahana ho antsika tsirairay avy. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe apetrako aminao ny fiainana sy ny fahafatesana, apetrako aminao ny ozina sy ny fitahiana, apetrako aminao a izany rehetra ny anjaranao no misafidy. Halleloja. Satria ny olona tiany Jesosy any an-danitra dia olona safidy fa tsy niterena. Amen. Ny olona tiany Jesosy ho hita any an-danitra, ny olona tiany Jesosy hiaraka aminy any an-danitra mandrakizay dia olona ny safidy fa tsy niterena hoe ozy izy le tao Analakely tao amin'ny deuxième étage hoe tsy maintsy mandray an' Jesosy ianao dia nandeha zay. Le ho any ianao raha niterena ianao nandeha any. Mona aminaina be fotsiny ianao satria tsy tianao akory le nandeha tany fa niterena. Tsy haiko hoe natahotra ny elo fotsiny ve ianao? Natahotra ny kapok'Andriamanitra fotsiny ve ianao? Natahotra ny sasy ve ianao? Dia nalaonao niaraka tamin'i Jesosy. Za miteny aminao fa tsy resaka fatahorana ny elo ny arahana amin'ny Jesosy. Za miteny aminao tsy resaka fatahorana sasy ny arahana amin'ny Jesosy. Za miteny aminao tsy resaka hoe te ho sitrana, te ho vahaolana ny arahana amin'ny Jesosy. Fa be da be niaraka tamin'i Jesosy mandra-pahafatany tsy hivaha ny olana. Ka hoana anaraka sa tsy? So dia mampitsoaka ary zany zavatra toriko aminareo zany. Sao dia efa misy mivoaka tsikelikely ao ry zalahy. Nisy olona narary mandra-pahafatany, tsy sitrana. Nefa niaraka tamin'i Jesosy, nefa nangataka hositran'i Jesosy, nefa nangataka no afahan'i Jesosy, tsy sitrana, maty any. Dia hoana? Tsy izy zany le Jesosy. Jesosy dia antsoina amin'ilay fitenenana hoe souverain, masy mandidy, manao izay tiany atao amin'ny anazy. Ary zay ny tena mahafinaritra amin'i Jesosy hoe tsy le eto tany any eny andrasana an'i Jesosy. Ny eto tany ne 70 taona e, 20 taona raha tahiny matesy, zay fotsiny le eto e. Ka raha eto ihany ny andrasanao an'i Jesosy dia hoy Paoly zay mahatry indrindra ianao. Mahatry indrindra ianao raha ny eto tany ihany ny andrasanao an'i Jesosy. Fa le ao aorianan'le eto mihitsy raha lasa ela-bavy a. Ho le hiry zay hoe ka naory sy mijaly aza ety atany, vetivety dia hifaly. Mampaninina zany. Reo apôstôly reo nijaly nialany teto tany. Fa tsika amin'izao fotoana apôstôly migalabona, apôstôly risara, apôstôly milamina, apôstôly vaventy. Fa reo apôstôly reo, reto apôstôly, vrai apôstôly ato reto, apôstôly nenjehana reo, apôstôly nijaly reo. Tsy nijaly reo satria hoe nanao ratsy a. Tsy nijaly reo satria hoe nangalatra, tsy nijaly reo satria hoe namitaka, fa nijaly reo noho ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Nijaly reo noho ny fanarahana ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Nijaly reo noho ny fitoriana marina ny Jesosy Kristy. Fa nijaly reo mandra-pialana teto tany. Halleloja. Aiza ho aiza sika, aiza ho aiza za, aiza ho aiza ianao. Niova le filazantsara e. Lasa mifatoka amin'ny vola. Te azo vola be ianao, tonga afa mivavaka. Te ho isan'le tena sangany ianao, tena hoe manana trano, manana villa, manana zao rehetra zao, tongava manatona amin'le fotoana 7 alahady, na 14 alahady, na 2 alahady tsy fantatry tsony. Anambarana aminao, lakile, hitahinanao, ombananao, azonao ny arena, azonao ny vola anaraka anao daholo. Re olona, re olona. Re olona zay manatsofina hoety miaino aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Nitory an'izany ve Jesosy raha teto tany? Nitory ve Jesosy hoe avianareo zay tena te azo vola be? Nitory ve Jesosy hoe avianareo zay te azo trano villa tany? Nitory ve Jesosy hoe avianareo zay tena te ho mpanefoefo araka zavatry ny tany?
Nitory ve Jesosy meo anahy hoe toko sy andiny nitoriany Jesosy an'izay. Nitory ve ry Petera, ry John, ry Jakoba, ry Paoly hoe fitahiana arabola, fahazona arena be, fahazona trano, atao tena miavaka ianao, atao tena olona tena mandeha amin'ny tapirosy ianao. Nitory an'izany ve reo meo akely aho tokony sy andiny nitoriana an'izany? Tsia. Fa naninona niova le izy tateo aoriana? Ary zay natonga amin'ny Paoly ny teny hoe matahotra fa misy Jesosy hafa, misy fanahy hafa, misy Kristy hafa izay mitarika anareo amin'ny fitiavam-bola, mitarika anareo amin'ny fitiavana materiel, mitarika anareo amin'ny fitiavana rendrarendram-pianana, amin'ny zavatra aitraitra, amin'ny filan'ny nofo. Tsia, zany le filazantsara sadoka mila harina lavitra, lavitra, lavitra. Averik'andro reo apôstôly reo, nenjehany reo. Raha araky ny tantara, izany John zany dia natao sesitany tany Patmos. Rehefa natao sesitany tany Patmos zany dia nalatsaka tao anaty rano mangotraka. Noho ny filazantsara, noho ny tenin'Andriamanitra. Raha tsika zao re misy an'izany zao tsika miresaka zao misy hoe fanenjehana tampoka zay manaraka an' Jesosy mifiry tsika ny tafajanony eto. Ny rariky dia hoe tafajanony eto daholo fa tsy hoe nisy ny tsiparaka tariam-baravarakely tarisiny sisa. Zany Petera zany dia nombona tamin'ny asa fijaliana zany satria nanaraka an' Jesosy. Maty martiora daholo ny akamaroany reo satria nijoro tamin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara dia herin'Andriamanitra. Tsy midika akory zany hoe latsaka nalefa sesitany John dia tsy an' Jesosy izy zay. Aiza koa nisy mpanompon'Andriamanitra ho lasa sesitany zany, aiza koa nisy mpanompon'Andriamanitra ory be zany. Tsy midika akory zany hoe nombona teo amin'ny asa fijaliana Petera dia hoe tena tsy nahery le Jesosy fa raha izy ve ny tena nanana fanahy masina tsy tena nahery be ny fitoriana. Fa zay ny lalana nitondrany tompo azy nombona teo izy. John nampanao batisa novonoana daholo reo noho ny tenin'Andriamanitra satria nilaza ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izy. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny tato amin'ny Galatiana, olona ve no ilako fitisa'Andriamanitra. Fa raha mbola mila sitraka aman'olona dia ahoana? Tsy mpanompony Kristy. Raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompony Kristy. Aleloia. Ao tsara ve ianao? Ao tsara ve tsika tsirairay avy? Fa ny filazantsara zay ambara dia filazantsara anafaka anao amin'ny gejany fahotana. Zay ny tena filazantsara. Ny filazantsara zay ambara dia anafaka anao amin'ny fahazaran-drasinao io zay tsy mety afaka ianao. Afaka samy mireto daholo nefa mbola ao anaty fahazaran-drasy. Afaka samy mitory teny nefa ao anaty fahazaran-drasy, ao anaty fijangajangana, ao anaty falitony. Afaka samy manao émission amin'ny télé efa ao ambadika ao zavatra tena mbola fangejany nofo hoe, mbola fitiavam-bola, mbola tsy famelan-keloka, mbola lolo-po, mbola mamaly faty sy ny maro isan-karazany. Satria afaka atao sinema daholo ny zavatra rehetrarehetra. Azonao ve zany? Zay mahatonga anazy ny Paoly ny teny teo hoe maka ny endriky ny mazava, monsieur déguisé hozy amin'ny teny frantsay. Hitanao le any am-pianarana reo hoe carnaval na mardi gras, samy manao ny akanjo tiany anaovana daholo. Hoe zany mbanao anty, mbanao anty, mbanao anty, mbanao zay mahafalifaly azy hoe miakanjo. Dia ohatra zay le ara-pilazantsara hoe misy koa ny mody miakanjo Jesosy fa tsy Jesosy ny ao anatiny. Tsy Jesosy ny ao anatiny. Hoy Jesosy rehefa niteny namonjy ny Zakaiosy, ilay mpamory hetra. Aiza ve ko ianao miara-misakafo amin'ny mpamory hetra? Dia hoy Jesosy hoe tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Ary hoy Jesosy aveo hoe efa tonga ny zanak'olona aninona? Hitady sy amonjy ny very. Avereno tsara zay. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fa amin'izao fotoana efa mivadika io. Efa tsy lasa hitady sy hamonjy tsony fa efa hitady sy hamono. Hitady sy handroba. Hitady sy hanabotry. Hitady sy hamitaka. Satria be da be ny mpaminany santoka. Be da be ny mpangalatra azy jiolahy. Be da be ny miteny aminao fotsiny hoe aloavo ny volanao raha hotahina ianao. Aloavo ny rakitrao raha hotahina ianao.
aloavo ny ampafolonao raha hotahina ianao. Tsy ratsy ny mandorakitra, tsy ratsy ny manome fa zao ny tenanao aloha atolory voalohany dia zay nova manome zay afaka zay tokony homenao. Haleloia. Fa raha mijery ao anatin'ny filazantsara ry havako malala dia Jesosy zany tsy nitango zany. Amen na sa tsy amen. Raha mijery ao anatin'ny filazantsara dia ahoana? Jesosy zany tsy nitango, tsy naka. Fa Jesosy zany ara rehefa avy nitory, rehefa avy nanambara ny tenin'Andriamanitra zany Jesosy zany, dia hozy Jesosy hoe, hozy ny mpianatra avy eo raha vao am'izay reo, raha vao am'izay reo fa hariva ny andro, dia hozy Jesosy aloha izy hijanona eo fa omeo hanina izy. Avy nitory teny Jesosy nay raha mbola nanome hanina. Jesosy nay mbola nanome. Fa am'izao fotoana, ao anaty fotoana anankiray, fanetana anarabola efa iny efatra, efa karazam-boatin rakitra efatra. Izany efa niaina zany. Aza mianatra e. Dia ahoana? Inona ny efehan'izay? Lasa miliardera? Lasa afaka? Lasa ahoana? Ozy le olona resaka tamiko zay, tena zay nalahelo mihitsy pastera tamin'izany fa zao. Ao anatin'le Fitoriana dia vita ny Fitoriana, entanina amin'izay ianao amin'ny arabola ary magaga amin'ilay izy ozy dia ohatrany jampy ianao ao. Tsy hainao intsony le izy hoe tena tsisy ne zany. Fa rehefa mivoaka amin'ilay trano fivavahana vao tonga saina hoe tsisy vola intsony aminao na ariary azy. Dia lasa amin'ny telefôniny zay ozy hoe avy mba alaivo ty zay alaivo fa tsisy hodiana intsony. Fa nakaiza ny volanareo? Lany tao am-piangonana tao daholo. Tandreny fa misy ny hypnotisme. Tsy zay menjera rehetra dia avy amin'i Jesosy tsy zay mitomandy rehetra dia avy amin'i Jesosy tsy zay rehetra mikopakopaka sy mitsirary ireo dia avy amin'i Jesosy. Misy ny avy amin'i Jesosy menjera, misy ny avy amin'i Jesosy mitomany, misy ny avy amin'i Jesosy mikopakopaka, misy ny avy amin'i Jesosy menjera. Fa eo le devolo makatahaka ihany koa dia misy koa ny menjera, misy koa mitomany, misy tsy hainao zay mahazo azy fa tsy avy amin'i Jesosy. Hitanareo le danger an'ilay izy satria fitaka ny alain'ny Satana. Ianao raha maka vola sandoka, tonga dia hitanao ve vola sandoka iny? Tsy hita. Tsy maintsy mijery be ianao vao hita ity kay vola sandoka. Ohatr'izay koa fivavahana io. Tsy hitanao zany io. Raha tsy ianao manana discernement avy amin'ny fanamasina hoe tena tsy izy kosa ty. Ty kosa tena tsy izy ty. Ty kosa tena tsy izy ty. Haleloia. Jesosy Kristy raha teto an-tany dia nanome. Haleloia. Jesosy Kristy raha teto an-tany dia nizara fanafahana, nizara fanasitranana, nizara famelan-keloka, nizara fiainana. Fa tsy nivarotra an'izany. Amin'izao raha te azo vavaka ianao manomeza aloha ianao valopy misy vola. Arakaraka ny valopy omenao ny vavaka atao anao. Asa mazaka hira ve iny sa tsy? Raha tsy mazaka hira dia tsisy hira fa vavaka fotsiny. Re olona. Business ty fivavahany ty. Business. Zay mahatonga Jesosy niditra tao an-tempoly. Ary rehefa niditra tao an-tempoly izy dia naka-karavasy. Ary rehefa naka-karavasy izy dia niravaravany daholo ny tao an-tempoly tao. Satria naninona ny tao? Nivarotra voromailala ny tao, nivarotra ondro tao, mpanakalo vola ny tao. Dia hoy Jesosy hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Ianareo manao azy tsena, marché. Amin'ny teny frantsay izy dia marché. Hainao ve zany tsena zany? Eny an-tsena eny resaka vola mandeha eny, resaka adivarotra mandeha eny, resaka zay azona tombo mandeha eny. Fa tsy zany ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka tsena, ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka marché, ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka arabola. Fa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nomena maimaim-pona ianareo. Dia mizara maimaim-pona. Haleloia. Izany ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Rehefa tonga Jesosy dia nanome. Rehefa tonga Jesosy dia nizara. Rehefa tonga Jesosy dia tsy nitady tambiny. Nanana sitrana izy, nananome rano divay lasa divay izy. Raha ohatra izy ka nampahiratra ny jamba, raha ohatra izy ka nampalady ny marenina, raha ohatra izy nampitsangana ny kilembaina, raha ohatra izy ka nanasitrana ny boka, raha ohatra izy ka nanangana ny maty, tsy isy mihitsy taorianan'izay hoe efa tokony hanao an'le fanatitra ianao. Nisy ve? Tsy misy mihitsy tao anatin'izay hoe tena mila miaona kely tsika rehefa avy eo dia efa homany ihany le zavatra. Tsisy mihitsy. Satria zay ny tena filazantsara. Zay ny tena filazantsara. Maimaim-pona ny filazantsara. Tsy voavidy mbola mikarena, tsy voavidy ny ezaka, tsy voavidy ny asa atao, fa nomena maimaim-pona. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Haleloia. Mino fa voarainao zany tenin'Andriamanitra zany. Afantaranao tsara fa Jesosy miasa ary miasa maimaim-pona.
ny heriny dia hery tsy aitoaina. Ary ao anatin'ny ady ianao no ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fitsapana ianao no ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, mety ao anatin'ny aretina azy ianao no ny sitrapon'Andriamanitra. Maiza mankasitraka sy misaotra an'i Jesosy. Fa hainao misy an'izany tantaran'ny Lazarosy zany tao anatin'ny Baiboly. Narary zany. Fereny zany. Nijaly zany mandra-pahafatiny. Teo amin'ny tongotry ny mpanan-karena teo foana. Fa rehefa maty dia nakaiza Lazarosy? Nakany atratrany Abrahama, nakany paradisa, nakany an-danitra. Fa le mpanan-karena rehefa maty dia nakaiza? Nakany amin'ny elo. Tiako tenenina anao, tsy hoe fahoriana foana akory miaraka amin'i Jesosy. Tsy hoe hijaly foana akory miaraka amin'i Jesosy. Tsy hoe aretina foana akory miaraka amin'i Jesosy. Fa tiako jerenao tsara ny famarinana ny tenin'Andriamanitra hoe misy ady ao, misy fitsapana ao, misy fahoriana ao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Fa tsy ny eto tany ihany ny aterantsika an'i Jesosy, tsy eto tany ihany ny andrasantsika an'i Jesosy, fa zay le teny tamin'ny fanasanantsika hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raon'lanitra, movonina venao. Movonina venao. Fa ny tena avonina anao dia ny andraisanao an'le tena filazantsara marina, Jesosy Kristy, ilay herin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny hoe tsy menatra ny filazantsara, tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany. Maneno tsara ao antsofintsika ao zany. Maneno tsara ao anatintsika ao zany hoe herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Satria mila famonjentsika, satria mila herintsika fa tsy afaka. Ohatrany hoe voageja ao anaty fonja ny olona rehefa tsy manana an' Jesosy. Ohatrany hoe voageja ao anaty vazy anankiray ny olona rehefa tsy manana an' Jesosy. Te hanao tsara izy fa tsy afaka. Fatany fa ratsy ny mijangajanga. Fatany fa ratsy ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana, ivelan'ny fanambadiana, fa tsy afaka. Fatany fa ratsy ny kolikoly, fa tsy afaka amin'izany izy. Fatany fa ratsy ny mandainga, fa tsy afaka. Fatany fa ratsy ny mankahala, fa tsy afaka. Fatany fa ratsy ny tsy mamela heloka, fa tsy afaka. Fatany fa ratsy ny lainga, fatany fa ratsy ny fifohana sy ny fisotroana, fa tsy afaka. Dia inona ny ataony? Ahafahana amin'izay? Manao fomba maro be izy ahafahana manao an'izay. Amin'ny ezaky ny tenany dia tsy afaka mihitsy ianao hoe, tsy afaka ao mihitsy ianao raha ny ezaky ny tenanao. Andeha mba hiakanjo madio tsara dia andeha ho any am-piangonana ara-pitso. Tsy ny fanaovanao akanjo madio sy ny fankanisanao any am-piangonana no mahafaka anao. Misy ary tongany vao mainka miampy mifatotra. Tongany vao mainka aviany vao mainka miampy ny alahelo. Vao mainka miampy ny adi-tsaina. Vao mainka miampy ny fahoriana satria ny vesarana zavatra maro indray izy aviany. Halleloja. Fa raha mihaona amin'i Jesosy marina ianao, le filazantsara an'Andriamanitra, ilay tena filazantsara, dia anafaka anao amin'ny gejany nofo io. Anafaka anao amin'ny gejany fahotana io. Anafaka anao amin'izay zavatra tsy mahafaka anao rehetrarehetra io. Amin'izay fotoana izay, tsy ho sinema intsony ny fivavahanao. Tsy ho sinema intsony ny fandehananao manao asan'Andriamanitra. Tsy ho sinema intsony ny fanomponao. Fa tena mazavy ianao anatinao hoe olonafaka satria nafahan'i Jesosy. Raha ny zanaka no anafaka anareo dia ahoana? Ho afaka tokoa ianareo. Ho fantatrareo ny marina, dia ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Dia inona ny marina? Ny marina dia zao. Vao ompy teo amin'ny azy fijaliany Jesosy, nisolo ny elokao. Ny marina dia zao, niaraka nombona tamin'i Jesosy koa ianao teo amin'ny azy fijaliana. Ny marina dia zao, nalevin Jesosy, dia niara-nalevina koa ianao le olona taloha. Ny marina dia zao, rehefa nalevin Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty koa ianao. Halleloja. Izay ny filazantsara. Izay ny tena filazantsara. Hanika, ny jiolahy lasa tsy jiolahy intsony. Ny mpangalatra lasa tsy mpangalatra intsony. Ny mpijangajanga lasa tsy mpijangajanga intsony. Ny mpakankeriny lasa tsy mpakankeriny intsony. Ny mpankala lasa tsy mpankala intsony. Ny tsy mahay mamela heloka lasa mahay mamela heloka. Ny olona prearesy zao lasa manetry tena. Ny olona
tsisy fitiavana mihitsy lasa feno fitiavana. Ny olona natahotra lasa feno fatokiana. No ninona lazao hery raha voarainao ny filazantsara teo. Mafimafy hoe no ny herin'Andriamanitra dia inona le herin'Andriamanitra? Inona le filazantsara? Nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Vakio kely ny Kolosianina. Ao amin'ny Kolosianina ao dia misy hoe novonono ny soratana ny didy izay nisy fiampangana. Halleloja. Androany Jesosy manafaka anao ihany koa ary mitondra anao amin'ny famonjena feno izy androany. Kolosianina toko voalohany. Toko faharoa. Kolosianina toko faharoa. Kolosianina toko faharoa andininy efatra ambin'ny folo. Kolosianina toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo, ny fahaefatra ambin'ny folo, ny fahadimy ambin'ny folo. Nohy tsara zao teny zao. Fa teny mpanafahana ho anao. Teny fananganana anao. Teny fanasitranana anao. Kolosianina toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Dia amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Vaovao mahafaly ho anao ty. Mirakla manao ty. Tsisy ninona nataonao fa mandray fotsiny anao dia mandreny vaovao mahafaly dia inonao dia afaka ianao. Halleloja. Ary novonony ny soratana ny didy izay nisy izay ny ampangatsika. Avereno hoe mba tiako samy hamaky an'io daholo tsika izay manana baiboly ka mahay mamaky mafy. Ary ahoana tsara hoe novonony ny soratana ny didy izay ny ampangatsika. Izany hoe nisy didy teo dia ny ampanganao mihitsy. Tantely olona voaheloka satria nandova ota, satria nanao an'izao, satria nanao an'zary. Tsy haiko efa gamba efa 200 pazy. Sasany ngamba misy efa 1000 pazy. Fa ny soratana ny didy na 1000 pazy io, na 200 pazy io, na 300 pazy io, na 4 pazy io. Vita an' Jesosy ny namono an'io noho ny fitiavany anao. Halleloja. Mino an'izany ve anao? Gratuit zany. Fa tsy voavidinao vola, tsy voavidinao arena, tsy voavidinao amin'ny ezakao, fa gratuit zany hoe reto ve ny ampangananao daholy, reto ve ny tenenana ratsy anao daholy. Dia ho Jesosy hoe dia Jesosy hoe tena sarotra tiry zanako. Raha le Jesosy satroka nga dia anao zay tena sarotra be ty anao ty. Tena anisan'ny ka tena manahirany ty kahanao ty. Fa mila mifadianina 7 andro ianao vao afaka ito. Ary mila manatitra ianao farafahakeliny zao ariary aty. Misy zany sa tsisy? Iza koa nefa tratran'izany. Ary tsy vitan'izay ihany. Fa inona ny ao aminao ao? Trano, vilazy, sisa. Anafahana anao, mila aterinao zany atao fanatitra. Re olona. Landre ty trano, landre ty vila, landre ty vola. Nola re tamin'ity anoanana. Tsy afaka ihany le soratana ny didy izay nampisy fampiangana. Ny teo ihany ny teo. Narary ihany. Bokan-trosa ihany. Nakahala ihany. Tsisy fifaliana ihany. Mbola njangajanga ihany. Mbola tsy nisy fiainana ihany. Satria tsy tan'le lalana tsy tan'le lalana. Tsy hany mihitsy le lalana. Fa eto voasoratra eto. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Averintsika fa tena mahafinaritra be zany. Raha tsy mbola voatsipika zany ao baibolinao dia tsy pio. Novonony ny soratana ny didy izay ny ampangatsika dia nesorony tsy eo mihitsy zany. Halleloja. Ahoana hoe nesorony aiza? Tsy eo mihitsy. Fa nataony aiza ary? Nataony aiza? Halleluja. Halleluja. Halleluja.
tsara zany teny zany. Ny esorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana. Averintsika aloha. Novonono ny sorantanandidy izay ny ampangatsika. Ny esorony tsy eo mihitsy zany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana. Halleloja. Inona ny vahaolana? Inona ny vahaolana? Atao mafimafy fa tsy eno. Mbola tsy mafy zany. Atao mafimafy ihany. Mafimafy ihany. Halleloja. Jesosy Kristy sy ny herin'ny hazo fijaliana no ambara aminao. Io tsy le hazo fijaliana laisinao lakroa kely eto na le ataonao pinza, na le ataonao amin'ny t-shirt, na le ataonao anaty tômôbila. Tsy izy, tsy resaka zany, fa resaka le heviny ara-panahy hoe izay nikondannenanao rehetrarehetra teo. Inona ny teneninanao? Ianao nanomboka tamin'ny ianao vao teraka ka manomboka hatramin'ny zao. Tenena ianao fa ianao tsy mahay ninninne, ianao le olona solafaka foana, ianao le olona tsy mahavanjavatra, ianao le olona tsy havita ninna mihitsy, ianao ty olona tsy ahazo vady mihitsy, ianao ty raha ianao ianao te tsy havita asa mihitsy, ianao te tsy ho afaka mihitsy, ianao te voageja foana. Finoany Jesosy daholo zany. Reo niteneny zareo anao, avy ianao amafako azy dia ny fahafahany teo. Androany rendez-vous anao sy Jesosy eo apototry ny hazo fijaliana. Inona ny ampiangan'ny olona anao? Inona ny ampiangan'ny tenanao anao? Inona ny ampiangan'ny zao tontolo zao anao? Inona ny anenjehan'le ratsy anao? Ndao hoentsika eo amin'ny Jesosy zany. Fa Jesosy tena za teny aminao zato isan-jato. Jesosy tsy teny mihitsy hoe inona kosa ary ty nataonao ty. Fa hoana kosa ary ianao zany. Fa rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao, afeniny ianao, dia izy nifanehatra amin'le ratsy amin'ny plasinao. Ahoana? Izy nifanehatra amin'le ratsy amin'ny plasinao. Halleloja. Manana avocat ianao dia Jesosy ny anarany. Avocat des avocats. Voalaza tao anatin'ny Baiboly fa Jesosy dia avocat. Sao dia tsy fantatrao zany. Fa avocat tsy lafo io. Avocat tsy isy le honoraire lafo be reny, lafo be reny le avocat ry. Ne Jesosy mahay maim-poana rehefa mino azy ianao, nefa izy ny tena avocat mahay indrindra. Tsy avocat mandainga koa nefa. Beta be mantsy ny avocat mandainga sy mamoriporona fotsiny. Mialatsiny amin'izay mety hoe avocat eto. Fa len Jesosy ny marina, tena nataonao zany rehetrarehetra zany. Manaiky ve anao fa nataonao zany rehetrarehetra zany? Eny manaiky. Dia hoy Jesosy, alao fa zany isy olanao. Aza miteny fotsiny. Alao za, alao aty amiko daholo, alao aty amiko daholo. Dia za amin'izay eo anatrehan'ny ray. Za amin'izay eo anatrehan'ny dada. Dado, zao ny zava-nisy. Nangalatra tokoa izy ty. Nijangajanga tokoa izy ty. Namitabadin'olona tokoa izy ty. Nanitsakitsaka fanambadiana izy ty. Nangalatra izy ty. Nanao kolokolo izy ty. Nandainga izy ty. Tsy namela helika izy ty. Nankahaly izy ty. Fo zao efa netiko daholo zany dada fa avelao izy. Dia aonao izy ny dada. Ohatrina menao. Inona nomenao? Ozy Jesosy hoe za dada tsy hameanao ohatrinona na ohatrinona. Fa ny rako ry dada nomeko anao. Ny rako ry dada no alasako a. Ka na 4 miliara izy eto tany, na 4 miliara. Na mbola izy 2 miliara andray ary ho teraka ho avy eo. Na amina miliara de miliara ary olona mbola ho teraka eo. Ny rako afaka anadio andreo. Halleloja. Ary ho atsika rehetrarehetra ato amin'ity centre ty androany, ato amin'ity toerana ato ambony ty androany, dia lazaiko anao maimaimpona ny famonjenanao. Gratuit ny délivrance anao. Gratuit ny fanasitranana anao. Gratuit ny fanangananao ho zanak'Andriamanitra noho ny rano Jesosy Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Halleloja. Nandasaka andrano izy fandevonana ny fahotanao, ho famelana ny elokao. Halleloja. Ary nombola teo amin'ny hazo fijaliana izy mba tsy ho andevo ny fahotana intsony ianao. Zay koa ny miracle ny filazantsara. Tsy ho andevo intsony ianao. Ianao ma tsy afaka mifona androany, dia miverina indray ianao ny ataonao rapitso. Marina sa diso? Iza no mifona androany dia mamerina indray afaka adiny roa. Iza no mifona androany dia mamerina indray rapitso. Dia rehefa mifona ianao dia mamelanao foana Jesosy. Fa ianao ve tsy reraka hifona foana? Ary mbola mifona foana ianao dia lasa lalàna ho anao zay. Averiko ihany zay isaka ny mampianatra. Ny atao hoe lalàna dia zavatra miverimberina. Raha tsy miverimberina izy tsy lalàna zay. Fa rehefa lalàna, rehefa zavatra miverimberina zay, dia lalàna zay, dia dika zay tsy afaka ianao. Ohatra hoe mora tezitra ianao. Zavatra tsy tohinana dia tezitra foana ianao. Zavatra tsy tohinana dia kizitina foana ianao. Dia kizitina ianao eto zao. Dia tena fona fa kizitina. Afaka adiny telo indray ianao, kizitina indray ianao. Dia efa fona fa kizitina, fona fa nasika taminao ateo. Tonga indray ny amin'ny 6 alina mbola kizitina indray, fona e. Dia tonga indray ny rapitso, vao amin'ny 7 ianao dia efa mahita menomana. Wa. Dia tonga saina indray ianao tena mifona fa kizitina.
dia ohatra izay hatrany an-trano vitany amin'ny fito a tsy tonga akory ny amin'ny 12 dia indainao fakizitiny lalàna izy raha ohatra izay azonao ve lasa lalàna raha tsy mahay mamela eloko ianao misy olona nanao ratsy taminao avelanao ny elony tonga nefa ny rariva tsarona rely izy dia tsy mamela anazy ianao dia hoanao fonafona raha tompo avelako ny eloko iny tadidinao indray nefa le nataony tonga indray ny rapiso tsy adiny kosa nataonao fa mafy be dia tsy avelanao indray izy dia miady amin'iny famelan-keloko iny foana ianao miady foana ianao tsy afaka mihitsy ary tsy olona ray ny tsy avelanao eloko fa be da be raha zay no verimberina lalàna aminao koa izy zay lalàna aminao koa izy zay raha ianao no misotrosotro ka mamo tony fona ary tompo fa tena mamo sotro indray ty adala be anao dia ny fona ianao dia ozy ny tompo avelako ianao zava avelako ianao mamela anao tonga indray nefa ndrafaka pitsy ny sotro indray ianao dia mamo fona ary tompo fa tena diso any mamo dia ozy indray tompo avelako ianao dia isaky ny andro ianao zany tsy haiko isaky ny 2 andro isaky ny 3 andro fona foana mandritry ny 365 jours ao anatin'ny taona olona afaka ianao sa tsy afaka tsy afaka ianao mbola lalàna aminao zany mbola lalàna loatra ianao hoe fona ary tompo fa mifoka sigara dia foanao le sigara tena raha tsy sigara ty avelako ty tsy ilaiko tsony ty fa zavana fa Jesosy vita iny tsy haiko afaka tapakandro kely na ray andro tapa indrainao fa miverina mifoka dia voafoanao le raha tsy ty fona tsompo fa tena tsy atao avelan Jesosy ianao tapitapika eo indray nefa ianao misy filana lasa le anao foanao ry dia miverimberina foana le foana afaka ianao sa tsy afaka raha ny fona ianao dia voavela eloka fa ianao tsy afaka ary zany rehetrarehetra zany dia lazaiko aminareo zany tantara ndraisako anareo teo zany fifonana zany fa tsy fibebahana ahoana hoe fifonana zany fa tsy fibebahana ny fibebahana dia tonga dia 360 degré mihitsy azonao zany hoe 360 degré zany tsy mipody tsony ty tonga dia tapaka eo no eo halleloja aiza zazy zany mpitory filazantsara mahery vaika zany amin'ny anaran'i Jesosy manana ny hery sy ny fahefana manana ny appel ao amin'i Jesosy zany mihira fiderana sy fankalazana an Jesosy zany ary rehefa mandre ny fiderana zay ataony olona dia andohalika ihany koa ka iaiky ny fahotany ary anaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy halleloja fa rehefa nibebaka raha lasaina bavy rehefa mibebaka raha lasaina bavy adieu ny fahotana tsisy hoe au revoir marina sady iso tsisy hoe au revoir zany fa nakaiza tsy hita noho n'inona mirakla ny azo fijaliana mirakla ny le hery nataon Jesosy halleloja mino zany va ianao zay mbola misy fahotana verimberina eto androany afaka tsy verimberina tsony iny raha mino an Jesosy marina ianao raha mino ianao fa nombona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy ary niaraka nombona teo koa ianao raha mino ianao fa novonono ny soratana ny didy zay nampisy fampiangana ary ny sorony tsy hoe itsony zany netiny teo amin'ny azo fijaliana ary nariny raha mino izany ianao dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny Egiptianina zay hitanao androany dia tsy hitanao tsony ratrizay mino ve ianao zay le miracle ao amin'i Jesosy zay le miracle ao amin'i Jesosy raha misy olona aiza izy zany Kristy izy zany Jesosy mafimafy hoe inona ny diadaviny aminao ohatrina ny ilainy aminao raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy tsisy afa-tsy Kristy ry havana malala tsisy afa-tsy Jesosy halleloja tsisy mihitsy afaka soloana io Kristy io tsy afaka soloana mihitsy hoe raha misy olona mamitantely ratsimba dia olom-baovao izy zay tsinitsinina zay aza tadidiana akory zay tsy Andriamanitra zay tsy superman zay ny mahery zay dia fantsona fotsiny zay dia feo mikikika zay dia miprezante anao an Jesosy fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao dia ozy zay baibay aloha fa aloha zay anohy indray dia andeha fa eo ianao sy Jesosy efa miaraka eo efa afaka ianao efa voavonjy ianao dia ianao indray ny mandeha dia mandeha mitory halleloja voarainao tsara le filazantsara tsy hoe raha misy olona ao amin'ny bisopy dia olom-baovao izy raha misy olona ao amin'ny pastera zao dia olom-baovao izy raha misy olona ao amin'ny mpaminany zao dia tetezina daholo i bisopy rehetrarehetra io nefa ianao tsy mety olom-baovao mihitsy raha misy olona tetezina daholo io mpampianatra rehetrarehetra io tetezina daholo io révérend rehetrarehetra io fa ianao tsy olom-baovao mihitsy satria nahoana olona ny diadavinao
satria nahoana voaozina ianao satria matoky olona, voaozina ianao satria matoky nofo sandrinao, voaozina ianao satria matoky ny asa zay avy any amin'ny ezaka ataonao. Tsy voavidiny ezaka, tsy voavidiny ny asa, tsy voavidiny zany, fa raha misy olona ao amin'ny Kristy, miazakazaka ianao à gauche à droite, vozenao daholo rehetrarehetra ty hoe rano voasiny, mofo avy any Israely, rano voatay, zao rehetrarehetra zao hoe voambaka atao ianao sy ny sisy, reraka ianao. Amin'ity androany ity manatony ianao an Jesosy fotsiny, Jesosy pura, Jesosy tsisy zavatra fangarongarony, fa eo pototry ny azo fijaliana manatona an Jesosy, mamela ny elokao rehetra izy, manadio ny lasanao rehetra izy, vaovao ianao eo aminy. Ahoana hoe possible zany sa tsy? Ianao mety mbola hitanisa ny lasanao aminao. Misy mantsy zany hoe miresaka amin'ny tenany ihany. Ahoana ianao ty? Ianao kosa aloha tsy aleha mihitsy. Ianao ihany io miresaka aminao io. Za kosa aloha tena ratsy kosa iny nataoko iny. Marina aloha mahatsiaro tonga saina hoe tsy mety ny natao. Ary mety averin'ny tompo io zay mahatsiaro ianao tsy mety foana nataonao. Fa zao aza mijanona eo lasa ianao mamono tena raha vao zay ny ataonao. Anankiroa zavatra hitantsika ao anaty Baiboly. Misy natsoina hoe Jodasy, dia misy natsoina hoe Petera. Io Jodasy io rehefa namadika an Jesosy dia lasa izy nandeha dia namono tena, satria namofo izy tsy netiny nataony. Fa io Petera io rehefa nivadika tamin'i Jesosy dia lasa izy nanatona an Jesosy any dia nifona. Lalana anankiroa samy nalehandreo, samy nanao ratsy reo, samy namadika reo. So dia verinao fa Jodasy any namadika fa Petera koa namadika. Fa rehefa samy namadika reo ny ray tena nanaiky ny fahotany, ny ray tena niaiky an Jesosy, ny ray tena nibaboka hoe tena mifona Jesosy fa tsy izy mihitsy zany ataoko zany Dia Jesosy hoe mamelanao regleny amin'izay. Ary rehefa miresaka amin'ny Jesosy tsy hoe modimody malahelo, modimody, aza atao modimody fa tena tonga dia anao mihitsy hoe tena diso fa avelany zato isan-jato ny elokao. Avelany tanteraka ianao, afahany ianao, satria izay ny anarany hoe mpamela heloka izy, mpamonjy izy, mpanafaka izy. Maimaimpony zany. Ianao no mety hitanisany tsy mety nataonao, zay ny anankiray. Fa ny hafa koa hitanisany tsy mety nataonao foana. Amono nataonao foana, tsy adiniko angala nataonao ohatran'izao. Tsy adiniko angala zavatra ohatr'izao ry. Tsy ranona ve? Iranona iny ohatran'izao iny, ihany iny ohatran'izao iny. Dia ozy izy hoe ozy ianao mantsy tsy azoro tsony zany fo azonao zany. Fa efa zany taloha fa tsy zantsony azy zao. Efa zany taloha fa tsy zantsony azy zao. Zany rehefa ao amin'ny Jesosy. Raha misy olo amin'ny Kristy olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Afaka ny olona afaka ianao. Ankoatran'izay, ankoatranao, ankoatran'ny olona, dia ny devoly koa eo foana. Tonga eo aminao foana iny dia ampitadidy. Ahoana indray le ohatran'izao ahoana indray le ohatran'ry eo anao mody mihirahira eo anao no mitory teny eo anao zao. Dia raha tratra anao tena ratsy tokoa reny, tena tsy mety koa reny. Fa ozy anao mahatsy ny devoly hoe tena mbola voapahany zany tantarainao zany. Fa mbola be tabe le izy. Fa tsy voatanisanao daholo akory ary. Nefa reny rehetrarehetra reny, levonin' Jesosy daholo. Levonin' Jesosy daholo, noravan'i Jesosy daholo, nodiovin' Jesosy daholo satria tiany Alleluia! Ianao matsiaro tsy tiany eo, misy tianao be any. Taitra zao anao fa isa ary zany. Gasy sa vazaha. Manao ahoana ary izy zay? Lazaiko anao fa zany ny bogosy indrindra. Alleluia. Zany ny galant indrindra. Zany ny tena tseko hoe tena manana tosaka fitiavana anao indrindra. Tena manome fitiavana anao tena. Ianao matsiaro irery foana io. Ianao matsiaro maratra io. Ianao matsiaro mitomany latsa-dranomaso io foana. Misy tena tia be anao hoany. Eto izy eto io afovoany io. Alleluia. Eto avoantsika izy. Ary tsy tery. Ty trano ty ny tery. Fa amin'ny Jesosy tsy tery. Ny sandrin'i Jesosy atonona antsika rehetra. Sao dia ianao efa lasan'le mpitory teny ny plasinao amin'ny Jesosy. Tsy lasako zany ny plasinao foana amin'ny Jesosy. Ny toeranao foana amin'ny Jesosy. Ny anjaranao foana amin'ny Jesosy. Halleluia. Halleluia. Ho fantatrao ny marina dia ho marina nafaka anao tsy andevo. Tsy angezanao zany Jesosy. Misy olona zay dia niteny tamiko efa nambara tamin'ny filazantsara, efa nambara tamin'ny famelana, efa nambara tamin'ny maimaim-poana ny azo fijaliana, maimaim-poana ny fanasitranana. Dia mifona ozy izy fa dia mbola nandeha tany amin'izao sy zao indray ahy. Rehefa nanao délivrance anazy dia nitsondromony tamin'iny fanondriny iny ahako.
narary mihitsy aho izy fa délivreny aho tsontsindromony hoe ato le marary anao tsontsindromony a taiza anao nahita an Jesosy nanintsitsindro nananao délivrance taiza anao nahita hoe Paul sy ry apôstôly rehetrarehetra reo Petera Jakoba ry Jaona hoe nitsontsindromony rehefa nydélivre tsy voatonga tamin'ny toerana ray fotsiny Jesosy dia efa nangofotra ny devoly tsy voatonga tamin'ny toerana ray fotsiny ry Petera sy ry Paul dia efa tonga dia nangofotra ny toerana nisy azy satria natahotra ny fanatrehan'ny fanamasina fa io tsy amikeritry ny fahefana hoe tondrotondroko eo anao avela idélivrena anao za fotsiny mangana tamin'ny pasteur Ozisy fa tsy afaka volako no lasany a za mangana za fa miteny azy hoe marary a tsy raharaha fa le devolony zany miteny marary azy a nefa efa le olona zato isanjato io miteny hoe marary a fa aza tao an'izany de tesitra le mpanao délivrance hoe io devolo io body mbola miteny marary fa tsy ianao le tena marary mivoata ao amin'ny fanompoana tsy izy raha mbola ao ianao za tonga dia mitsotra anao an'izany zay manenjika zay tsy ty fa tsy maintsy manambara ny filazantsara mivoata ao raha mercenaire amin'ny misy ianao raha olona mbola aka volanao fotsiny ilaina no manome ilaina no mizara ilaina no tia manome fanomezana ho an'ny lehilahin'Andriamanitra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra biblika zany fa raha ohatra kosa ka mercenaire tsia mivoata ao mandosira tao fa tsy izy nombona teo amin'ny azy fizaliana ho anao aza menamenatra zany ianao fa tonga dia ataovy tongotra katoka dana mitsoka halleloia tonga dia tongotra katoka lasa dia eo nanao manontany hoe aiza nefa aiza kay misy anareo ry tantely Ratsimba tsy any amin'ny tantely Ratsimba ao amin'ny Jesosy eto androany any dia amin'ny heriny dia zay toy ianao fa ianao manana an Jesosy midira ao amin'ny Jesosy ianao kosa rehefa hivavaka dia mirindrina ao amin'ny efitrandao mangingina dia ny rainao zay mahita ao mangingina halleloia ianao kosa raha mivavaka dia mirindrina ao amin'ny efitranonao mangingina ary irainao mangingina no amaly ianao averiko ihany zany raha olona anabaka anao fotsiny amin'ny resaka hoe omeo ny vola dia ho tahina omeo ny fananana dia ho tahina omeo ny anjara asa sy anjara briky dia ho tahina dia voavonjy tsy zany raha ohatra ka fanompona tsy manambara an Jesosy pura ka maimaim-pona ny famonjena maimaim-pona ny famelan-keloka maimaim-pona ny délivrance raha ohatra ka tsy manambara ny herin'ny azo fijaliana zay manafaka anao mahatonga anao olom-baovao raha ohatra ka tsy manambara anao ny resaka fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra raha ohatra ka tsy manambara ny fiverenan'i Jesosy ka mahatonga anao hoe tsy raikitra amin'ny zavatry ny tany raha tsy ireo no ambarany dia mivoata ao malaky mivoata ao malaky mivoata ao malaky fa tsy hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay zany tonga dia tsoroko aminao mihitsy zay le hoe vonony hamantarana ny azo vonony hamantarana ny azo halleloia ny filazantsara dia manambara aminao hoe homakomany ny entana homakomany ny fonao homakomany ny saina mampanahanao homakomany ny akanjonao ako ho madio foana fa ho avy le mpapakatra anao dia Jesosy Kristy zany izay ny tena filazantsara halleloia ny filazantsara dia miteny hoe saino ny zavatra any ambony any amin'ny toerany Kristy fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ny filazantsara dia miteny hoe vonohy ny momba anareo rehetra ety an-tany dia fiafinafonana fijangajangana fialonana fanompontsampy fitiavana ody ratsy tsy famelan-keloka sy ny fanompontsampy maro isan-karazany fa zany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ho amin'ny zanaky ny tsy fanarahana fa ny filazantsara dia milaza hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anapo anareo ny zavatra rehetrarehetra halleloia ny filazantsara dia milaza hoe afaka ianao ary maimaim-pona ny fidianana anao afaka ianao ary tsy ho voafatotra intsony halleloia mino zany ve ianao raha tena niona amin'i Jesosy Kristy marina ianao tsy miverina aminao tsony ny fahotana zay malaky mahazo anao raha tena niona amin'i Jesosy Kristy marina ianao tsisy hota mangezanao zany tsony lasa vavolombelona mandaingitsika raha hitentsika hoe manafaka Jesosy nefa ny tsika ny teo ihany ny teo ny toetratsika ratsy ihany ny toetratsika fa aoka hitan'ny olona amin'izay le fahalefahanao aoka hitan'ny olona amin'izay le famelan-kelokao aoka hitan'ny olona amin'izay le fitiavanao manome halleloia tsy piako tsara le fitiavana manome so mareo maheno an'le hoe rakitre fafolo-kareny sy ny sisy fa nitoetra ny zanak'Andriamanitra dia manome azontsika vitany tsy mampianatra antsika ho kahihatra mihitsy zao teny zao za raha tonga any amiko anao dia andrahoiko zay zavatra azoko andrahoanao dia serviavako anao halleloia
za raha tonga any amiko anao dia tena karaha ohatra anao mbola hijanjanona karaha misy ny fahafahana manao dia teneniko misy andala aloha miantsena fa misy olona hisakafo ato fa tsy hoe tazaniko fotsiny eo ianao. Ny zanak'Andriamanitra dia manome, ny zanak'Andriamanitra dia manolotra, ny zanak'Andriamanitra dia tia mizara. Satria nahoana no hotahina izy, satria nahoana no asoavina izy, fa tsy hoe tia mizara mba hotahina. Efa notahina dia mizara. Haleloia! Azonao ve zany? Ny zanak'Andriamanitra dia manome, mizara, maimaim-poana satria tia. Fa tsy ohatran'ny jackpot amin'izao fotoana hoe tena mba hitahinanao dia tena menao, mba tena nasoavana anao dia anomenao. Efa notahina ianao dia manome, efa nasoavana ianao dia manome. Haleloia! Velon Jesosy, afaka. Velon Jesosy, afaka ianao. Velona ny tompo, afaka ianao. Zay le filazantsara. Haleloia! Mazava aminao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Ny teny aminao ve Jesosy Kristy tompo? Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Aza vela mandalo fotsiny zany teny zany. Aza hoe mandre fotsiny ianao dia ny fiainanao hoe any. Raha navesatra ianao tonga teto tena irariko ary inoko mivoaka eto ianao tena olona afaka ianao amin'ny Jesosy. Satria nisy miracle nitranga teto dia ny feonanao tamin'i Jesosy ary nanafahan Jesosy ianao. Zany neny miracle Zakaios zany lehibe mpamoretra tao anatin'ny kolokolo zany azo antoka 800 misy. Fa rehefa tonga Jesosy dia hoe midina faingana ianao fa tsy maintsy miantrano aminao androany dia nidiny Zakaios dia nampiantrano an Jesosy. Ianao koa androany lazain Jesosy midina faingana ianao amin'ny fahotana mbola mampilingilingy ianao io. Midina faingana ianao amin'ny fahotana mbola eny ambony misy ianao io fa enjana be fitotonanao avy eny ambony eny raha tsy midina ianao. Ary androany Jesosy dia miteny amin'ny Zakaios rehetrarehetra eto, midina faingana ianao fa tsy maintsy miantrano ao an-tranonao androany. Haleloia! Fa rehefa hiantrano ao an-tranonao Jesosy, tsy tribonaly akory nisy ao. Rehefa hiantrano ao an-tranonao Jesosy, tsy resaka fanamelohana akory nisy ao. Fa rehefa tonga ao an-tranonao Jesosy, fifaliana. Rehefa tonga ao an-tranonao Jesosy, fiadanana. Rehefa tonga ao an-tranonao Jesosy, fitsaharana. Rehefa tonga ao an-tranonao Jesosy, fanafahana. Fa tsy aza mieritreritra misy ianao hoe hamotika sy hidaroka anao ny hatongavan Jesosy ao. Tsy mbola nahita olona nidaroan Jesosy zany atao anatin'ny Baiboly. Le nivarotra tao an-tempolo fotsiny ka nyroasiny tao dia niravany tao satria marseny tao. Fa androany ianao raha hiverina aminy, androany ianao raha hidina avy eny ambony hazo eny, hiatrano, ampiatrano an Jesosy, fifalinana eo aminao. Fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tena vrai conversion ty resahako aminao ty. Tena fanolora tena marina ho an Jesosy ty resahako aminao ty. Tena fanatonana ho an Jesosy le tena izy ty resahako aminao ty. Haleloia! Dia feno fifaliana ny fiainanao, feno fitsahara ianao, feno fiadanana ianao. Tahaka izany koa nisy an'izany hoe Paul zany tao amin'ny filazantsara tao, Saoly mpamono olona nge zany e. Mpamono olona zany, mpanetsika ny fiangonana zany. Fa rehefa neona tamin'i Jesosy zany dia nidaraboka tanteraka. Haleloia! Ary rehefa nidaraboka zany dia novain'i Jesosy ary lasa tonga nitory ny filazantsara. Zao zavatra toriana aminao zao dia Paul nampiasain'ny tompo nanome azy. Nanova olona Jesosy. Azontsika ve? Ny tena hovain'i Jesosy zany aloha dia tsy resaka situation anao hoe fantatro fa ilaina manova situation anao hoe misy olana ara-bola ve ianao, olana ara-panambadiana ve ianao, olana ara-kasa ve ianao, olana ara-ekonomika sosialy ve ianao. Tsy problema amin'i Jesosy ny mamahan zany. Fa ny tena olana Jesosy ianao ty tsy ho tafiditra any an-danitra raha tsy mibebaka. Ianao ty tsy ho taraiky eo raha maneno ny trompetra. Izay ny tena problema Jesosy. Ka alao aloha izay ny reglena, milamina daholo ny ambiny rehefa avy eo. Amen sa tsy amen? Tsy resahana akory zany dia milamina. Tsy mila anaovana délivrance akory zany dia afaka. Tsy mila anaovana vavaka spécial akory zany dia afaka. Fa vao miditra fotsiny le roi de roi Jesosy no anarany. Rehefa miditra fotsiny le mpanjaka voninahitra miditra ao amin'ny sehatra fiainanao, tonga dia atondrony ianao daholo. Ty tsy mety, ty tsy mety, ty tsy mety, ty miala, ty miala, ty miala. Dia ozy koa ianao d'accord Jesosy, d'accord Jesosy, d'accord Jesosy. Tsy manontany ianao fa ahoana ny ialana amin'io Jesosy? Za mamery anao ialana amin'io e. Za manome puissance anao, za manome autorité anao ialanao amin'io. Mino zany ve ianao? Mino zany ve ianao? Tsisy tsy afaka Jesosy zany. Devolo mangovotra rehefa tonga Jesosy. Lazaiko anao, mipararetro io devolo io rehefa tonga Jesosy. Vao tonga fotsiny Jesosy vao mitsangana, mbola tsy miteny, mbola tsy mandroaka, mbola tsy maninona, tonga dia mangovotra satria misy hery ao amin'ny Jesosy zany. Haleloia! Ka rehefa Jesosy ny miditra ka miteny aminao hoe mitsahara, mangina, ny fahavalo dia mangina. Gaga nge ny olona rehefa tonga Jesosy teto tany. Samboara varo io ranomasina io. Rehefa samboara varo io ranomasina io natao ohatra mpianatra ho faty ato zay.
indray mandeha fotsiny Jesosy ny teny mangina mitsara de ahoana tonga de tsahatra. Halleloja. De ozy ny olona fa inony ty izy ty lehilahy manao ahoany ty ny rivotra sy ny ranomasina aza baikony de manaiky azy. Halleloja. Izany tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ho Jesosy. Inona mbola misamboara varo aminao velao fotsiny Jesosy ny teny tonga de mangina io. Amen. Aveo koa Jesosy rehefa nampianatra de ozy ny olona fa hoana ty fampianaran Jesosy ty fampianarana vaovao misy fahefany ty fa tsy ohatran'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo. Ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ngamba de vaovao am-piangonana ny bedabe tao sy ny adidy mila loha ngamba bedabe tao sy Halleloja. Tianao Jesosy, ianao zay mandre io tianao Jesosy. Tena mety ozy ianao sabatra kely tenin'Andriamanitra e. Sa hoana? Tsisy mitsy tao hoe amaraparantsika fa efa miasa fanamasina de efa manafaka ny olona rehetra. Hoy tenin'Andriamanitra, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra de maninona? Maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela. Halleloja. Maninona tenin'Andriamanitra? Maranitra. Ary tsy miteny hoe ohatran'ny sabatra roa lela fa maninona? Mihoatra ny sabatra roa lela. Asa ianao efa nanandrana an'izany hoe sabatra vaoka zany. Matonga qualifien'Andriamanitra sala amin'izay ny tenin'Andriamanitra misy rao, misy kombao, misy zavatra edinao, misy zavatra pitehanao, misy zavatra rasarasainao. Ka io sabatra io maranitra foana io rehefa alefa amin'ny hery sy ny fahefana. Fa tsy izy tao hoe ny tenin'Andriamanitra de malefaka tahaka ny éponge. Na hoe ny tenin'Andriamanitra dia manafosafo ohatra ny borosy. Tsy nilaza an'izay mihitsy ny Baiboly. Fa ny fanoharan'ny tenin'Andriamanitra ny teniny de ozy hoe tsy tahaka ny afo va ny teniko. Ray zay. Mahita zavatra mahery noho ny afo ianao? Tsy mahita. Matoy izy ny teny hoe ilaina tahaka ny afo satria ilaitsika io afo io andoro. Mandevona zay rehetrarehetra tsy mety amiko sy any aminao any. Mampahery anao, manafana anao. Halleloja. Manaraka indray de ny teny izy tsy tahaka ny kanota va ny teniko. Io kanota io lazaiko tamin'ny radio tahaka amin'ny marteau. Atao ina marteau? Iborosina trano. Amafanafanaka. Marteau zany anapotehana. Anao rehefa ohatra hoe arodana ty trano ty de tsy maintsy tonga de mampiasa marteau be androdana anazy. Ka zay hevi-diso rehetrarehetra ao aminao, zay fomba rasy rehetrarehetra ao aminao, zay lova rasy rehetra lovainao tamin'ny toetra, tamin'ny fomba fanao, fomba fiteny sy maro samihafa, ilaina ny marteau androdana an'izany. De tonga marteau an Jesosy ianao mandrodandrodana an'izay rehetrarehetra mbola ao aminao, zay mandavo rehetrarehetra ao, arodana ty marteau ty zany androany. Halleloja. Roa zay. Afo, kanota, de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sabatra. Halleloja. Sabatra zany koa. Raha lasaina bavy, ry tanora lasy vavy eto ampiasao io sabatra io. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Aza zay ty lamody rehetra ty de arahana daholo nefa lamody mitondra anao any fahaverezana. Ty fomba rehetra ty de arahana daholo nefa fomba zao tontolo zao. Manana lamody tsara tsika avy any an-danitra. Avy any an-danitra ny lamody tsika. Jesosy modèle tsika na amin'ny fiakanjo na amin'ny fiteny. Amin'izao fotoana zao tena be influence be eto amin'izao tontolo zao. Jeu en réseau, jeu en ligne, ty TikTok-ny ankizy ty mandindy ohatran'izao rehetrarehetra ty zao rehetrarehetra ty. Afafy ny satana daholo zao rehetrarehetra zao andrebirebena ny zanatsika. Fa tsika mila miambina ary rehefa tanora tonga saina ampiasao ny tenin'Andriamanitra. Aoka ianao modely, aoka tsisy ianao tsinitsinina anao noho ny atanoranao, fa aoka ho fianarana aminao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fahadiovana, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana. Aoka ianao ny modely fa tsy izao tontolo zao ny modelinao. Halleloja. Ampiasao ny sabatra. Raha fa tsy mety le sabatra antanio dada sy mama, mety ve zao kandroko zao dada sy mama? Tsy mety zao. Raha tsy mety koa ny dada sy mama de teneno tsy mety iny akanjon'ny dada iny tsy mety iny akanjon'ny mama iny tsy mahazo manao akanjo mitazatazaka tsony eo am' Jesosy, tsy mahazo manao akanjo mampiseho vatana, akanjo manaranara-batana, tsy manome voninahitra ny tompo zany. Fa zany rehetrarehetra zany ary tsy mila tenena akory fa rehefa ao anatinao fanamasina de io fanamasina io miteny azy. Fa rehefa tsy teny aminao fanahy de alao sabatra ety ivelany ny asa. Ka io sabatra io na ny vadinao na ny zanakao na ny manodidina anao eo de aza tesitra ianao rehefa tenenina fa tiany ianao matoa tenenina. Halleloja. Halleloja.
tahaka ny rano ny teniko izy ny tenin'Andriamanitra. Alefako ny teny dia mamoto manome fiainana. Alleloia. Amin'ity androany ity midélivre zany tenin'Andriamanitra zany. Amin'izao ora sy taona iresahako aminao zao, midina zany teny zany, sady kanoto zany, ny sabatra zany, ny afo zany, ny rano zany, miasa eto zany androany. Alleloia. Ary mikasika anao eny am-pitoerana, eny am-pisanganana rehetra eny. Manasitrana anao. Manasitrana anao. Mamelombelona anao. Fa aina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra. Dia ahoana? Fahasalamana ho an'ny lofony rehetra. Alleloia. Teo afaka ve ianao? Izany teo afaka. Alleloia. Tsy ho avy antsony marina hoy Jesosy fa nympanota mba hibebaka. Jesosy mahita antsika eto androany. Nandaniana fotoana zao, nandaniana andro zao, nandaniana volo zao, fa hoy Jesosy hoe nomena maimaimpona ary noho ny fitiavana anao. Androany Jesosy, androany tena miteny aminao zato isan-jato. Fanafody efikasy ity Jesosy ity. Voalohany dia voasoratra any an-danitra ny anaranao raha mbola tsy voasoratra any, mibebaka ianao. Faharoa rehefa mibebaka ianao, raisin'ny tompo ianao ary manafaka anao izy. Alleloia. Mitsangana ianao. Zay tsapanao hoe tena mbola misy genja mahazo anao ary mila fanafahana ianao amin'ny Jesosy. Aza mijery, atao ohatrany hoe ianao rery atao amin'ity saly ity. Aza mijery zay gauche droite anao, ny avia sy ny havananao, aza mijery anahy akory. Mitsangana fotsiny dia ary hivavaka tsika ary apetrako amin'ny Jesosy ianao. Ary Jesosy tena mamotipotika androany an'izay fatotra rehetra ao aminao io.